Madagascar Information. Noho ny fampiakarana ny saran-dalana ho 500 ariary dia anisany nanohitra izany ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa FIMZOMPAM. Tsy ekena ho ny tompona andraikitra ny fampiakarana ny saran-dalana ho 500 ariary raha tsy ao ny kalitao izay ilain'ny mpanjifa manodidina izany fitaterana izany. Andriamatoa Tina Rabarson, filohan'ny fikambanana FIMZOMPAM, manoloana ny micro Madagascar Information. Ny fikambanana miaron'ny zon'ny mpanjifa malagasy dia mandatanteraka ny fampiakarana ilay saran-dalana ho 500 ariary. Ny antony dia tsy matateraka ny andraikiny ny mpitatitra ary tsy nanantanteraka koa ny fanarahana tamin'ny ampiakarana hoe 400 ariary ny saran-dalana. Izany hoe ilay kalitaon'ny asa zany tsy voafehin'ny mpitatitra. Ny farafahakeliny fotsiny dia ilay hoe mihodina an-dalana tsy eken'ny mpanjifa. Ilay tsy manateraka ny ora fiasana araka ny tokony izy amin'ny hariva, be dia be ny mody aloha, mody amin'ny enina, tsy mahatra ny amin'ny 7 alina zany tsy tateraka ireo mpitatitra ireo. Dikan'izany lavinay, lavitsika mpanjifa marin-drano ilay fampiakarana ny saran-dalana ho 500 ariary. Mila manatanteraka ny andraikiny aloha ilay mpitatitra dia manao ny asany tsara, aza mihodina nareo, aza manatanteraka ny hoe tsy farainana ny mpanjifa izay manao ny tsinotsinona ny mpanjifa io nareo. Ny asa atovy tsara ilay izy. Ny tena mahasositra koa anatin'ilay izy dia ilay filazan'ilay mpitatitra hoe na 700 ariary ary io aza manantena izany kalitao ny asa zany. Zany tena tsy ekentsika mihitsy zany. Mba asio farafahakeliny ilay fanajana ilay kalitao e. Ary raha ohatra ka santsika malagasy ny tsy fanaja dia isy vahiny hiditra ka tena nanajana ilay kalitao dia ahoana ary zany? Ho an'ilay mpanjifa izay mahavita io asany io dia izay ny tadavin'ny mpanjifa. Fa mba samitsika malagasy aloha mafampitsinjova. Mba ataovy aloha ilay kalitaon'ny asa dia hitantsika eo rehefa tena hoe tsy maintsy ampiakarina ny saran-dalana. Fa zao aloha sady mbola mahantra mijaly ilay vahoaka, mbola tsy menareo kalitao tsara koa, mbola pilafolainareo amin'ilay asanareo dia veriko fa tena tsy mety mihitsy. Amin'ireo mpitatitra ireo dia misy koa tsy manaiky an'izany fampiakarana saran-dalana izany. Fa manjary ohatran'ny hoe teren'ny sasany fotsiny hoe tsy maintsy hanaraka an'ilay hoe mitovy. Io koa tsy voatery hoe miaraka mampiakatra izany daholo e. Ho an'izay manao kalitao tsara, asehoy ilay izy. Ambonimbony ary ny saran-dalanareo ka tsara, eken'ny mpanjifa, tsy maninona. Fa ny tena tsy ekenay dia hoe tena sarinareo mpiakatra dia mitovy daholo nefa ilay kalitao hitovizana ihany koa. Maro anisany tsy manaraka an'ilay araka ny tokony ho izy mihodina an-dalana. Iny mihodina an-dalana mihitsy ny tena tsy ekenay. Ary antsotsonareo ilay izy. Zay zany isan'ny tena hoe takenay aoka mba hifanaja tsika. Mino sy mananteny zay fa hoe mba hisy ilay fiovana alohan'ny ampiakarana saran-dalana, ataovy aloha ilay kalitaon'ny asa. Zay vao manatanteraka an'izany fampiakarana saran-dalana zany. Fa tsy ekenay zany ary tsisy anakin'izany. Miantso ny mpanjifa mihitsy raha ohatra ka misy zany sanatria ny vava amin'ny 4 oktobra io dia mijoro tsika. Mety hisy ny sitinina izay aitsonay fikambanana mpanjifanareo anao sitinina angatahana lana amin'ny fotoanam-panjakana mihitsy anaovana sitinina. Sahandria koa ka anaty fiarany ka mitaky an'ilay 500 izy manaiky, 400 ariary ihany no omentsika ary tsy mahazo mihodina an-dalana izy. Ary tsy maintsy miasa amin'ny orana tokony hiasany hatramin'ny farany. Zay no takintsika mpanjifa dia any tanana antsika mpanjifa mba tena hirahina amin'ny hery ny fiarahana mamahan'ny olana dia ny fanatsarana fitateram-bahoaka mba hoe tena mendrika arahany tokony ho izy ny fitateram-bahoaka izany fa tsy tena bordel, tena hoe tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa tahaka izay misy amin'izao fotoana izao. Mila fanamboarana, mila fanavoana tanteraka io fitateram-bahoaka io fa tsy izao ny fitateram-bahoaka tadavintsika. Io fototra anankiray fampandrosoana ny fiarahamonina dia ny fitateram-bahoaka. Ao tsika mandeha mianatra, mandeha miasa, mila fitateram-bahoaka. Dikan'izany mila voakady, mila voavaly ny zotaky ny mpanjifa. Be dia be mihitsy andreo tsy miasa tanteraka araka ny tokony misy ka dia any an-tanana koa ny tompona ndraiky mpanjakana, ny commune urbaine Antananarivo, ny ATT, fitondram-panjakana ankapobeny tena mba hitsinjo marina, hijery marina ilay mpanjifa, andray andraikitra, andray fepetra entsana mahakasika andreo tsy matateraka ny asa ny fitateram-bahoaka io. Zay ka dia hisaorana antsika rehetrarehetra amin'izay fandraisana andraikitra zay firaisakina ho amin'ny tena hoe fitsinjovana ny zon'ny mpanjifa zany. Tsy manaiky ny 500 ariary tsika. Misaora. Madagascar Information.